Mifanohitra amin'izay voalazany ny mpitondra fanjakana trano ny zava-misy ainan'ny mponina amin'izao fotoana. Tsy mijanona teo amin'ny andro rajoelina intsony zany fa nalain'ireo mpiara-miasa amin'ny tahaka sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Ohatra amin'izany ny filazan'ny ministry ny fitsarana sy ny mpitahiry ny tombo-kasempanjakana Rakotomandimby Benjamin Alexis nandritra ny fitokanana foto-drafitrasa iray tao Belzur-Tsurbi nandroany fa miroso amin'izany fanajana zolon'olombelona izany isika eto Madagasikara. No amafisiny fa nandritra ny fitsirihana ny zon'olombelona maneran-tany natao tany Genève dia niaiky izany firosoana izany izao tontolo izao. No amafisiny ihany koa fa indrindra ny fanajan'ny zon'ny olona eny amin'ny fonja satria fonjaben'ny Belzur-Tsurbi na io nitokanana io. Zavatra roa no niseho raha vao nahare izany ny malagasy. Voalohany, tsy mahagaga hoy ny sasany satria efa tsy vahiny amin'izao fitondrana izao intsony ny milaza sy maneho hevitra mifanohitra tanteraka amin'ny zava-misy ainan'ny vahoaka. Izany hoe tsy misy fantatry ny mpitondra na odiny tsy hita izay tena zava-misy marina iainan'ny malagasy. Faharoa, tsy misy izany fanajana zon'olombelona izany eto Madagasikara hoy ny hafa na dia nitsondriny manokana fa miroso izany. Na ilay fomba fijery voalohany na ilay fomba fijery faharoa samy nanameloka ny mpitondra fanjakana avokoa, ankoatra ilay fomba fijery fahatelo izay manao hoe merci président. Antony, fanontaniana maro no mipetraka raha vao zon'olombelona eto Madagasikara no resahana. Ny fonja manokana ohatra, satria fonja no notokanana. Iza no tsy mitaraina raha mbola fonja eto amintsika no resahana. Maro ny fitarainana voaray milaza fa andoavam-bola avokoa izay rehetra miainga avy any amin'ny famangina, ny rano, ny jiro, ny kidoro sy ny sisa. Andoavam-bola ohatra ny kidoro no ilay fonja feno hipoka, tsy araka ny isan'ny voafonja ny foto-drafitrasa misy. Tsy zon'olombelona ve ny voaresaka ao anatin'izany raha tsy laza afa-tsy ny eny an-tany mora. Mitovy ve ny zo raha toka voadaroka, maratra sy mitondra takaitra, ahiditra ponja ireo mpangalatra koa, fa izay mpangalatra bois de rose sy volamena, mpanondrana tsokosoko ireo are-pirenena, tsy hita izay nanaovana azy. Toa tsy misy fepetra noraisina ary tsy hita izay natao tamin'ireo voaroiroy tamin'ilay raharaha Boeing 777. Voaja ve ny zo raha misy ny fanavakavahana tahaka izany? Zany hoe raha ny tena izy zany zay le niresahako teto mahaly matonareo manampy fonja mitombony tsy fisino fahalemana na inona ho resahany mitombony tsy fisino fahalemana eto Madagasikara amin'ny akapobeany na ahoana teneninareo mampalahelo satria tsy voafehy zany. Aiza zany ireo ministera tompona andraikitra mahakasika izay resaka momba fahalemana zay, ny ministry ny folo alindany, ministry ny filaminam-bahoaka, miara-miasa zany rehetrarehetra zany afahantsika efa tsy le fitsitsarana asy eto lay mpisakana inona moa le inona le mpisakana PR ny filazatsika azy le mpisakana ina ataonareo be de be angareny ranga ilaina fantatra foana rehefa ohatra hoe tsy ara-dalàna io dia ataovy mba vitsivitsy. Ny fiara fitateran'olona miainga eto Antananarivo makany Tuliara menomenona mihitsy ny aiza misy zany le zomra 12 voasakana farafakeliny io de reo olon'ireo ao le miteny ao zany efa fantatreo zareo mihitsy ny rehefa tonga atao amin'ny anina de gazety tena Vity gazety avy aty Antananarivo mipamily de rehefa mandalo eo ndray de efa fantany hoe reto ato le gazety de rehefa mandeha ato le vola tonga de tsoritsika de rehefa mandeha zay ozy izy tena mahavatra mihitsy tsy maintsy mitady gazety marobe isanandro farafahakeliny 20 de ohatra hoe zaraina am'ireo olona le mpitano le tsy mpitano filaminana zany izy fa mpandrina fifamoivozana ve sa mpaninona tsy haiko tsony de ireo olona le satria izy enenivon'ny izy aloha tsy olotsotra ny isakany eny fa enenivon'ny fitandrona filaminana hatrany reo zany malaza saina maneritreritra ao anatin'izay ny zavatra tiana resahana ao anatin'ilay izy de tsotra ny amin'ny hoe inona ny zavatra apetraka reo ilaina ave zany fanentanana zany amin'ny folo sy am'raky me folo ralina ilaina ave izany sehatra izany ny amin'ny hoe misy reo mpamily eritreretintsika efa le sarandalana mipetraka eo ny zavatra zay misy ao anatin'izay hoe reo zany ny rizy mirala vola miala aposin'ilay mpamily fa tsy vola miala aposin'ilay tompony fiara na ny coopérative tsy any io fa any amin'ilay mpamily de zay zany mialatsiny amin'ilay fitenenana mihitsy zay zany ve mahatonga an'ilay mpamily tsy maintsy manao jinjany amin'ilay fitondrana entana hitatsika tsara voarefy iny hoe 70 centimetatra ny avony entana eo ambony zay ve zany nakany mpamily mba hamerenany an'izay le vola le tambiny amin'ny fitondrany entana makany amin'ireo lalana ireo
za zany tsy resaka tsony lalam-pirenena voaloha makany tsy romandidy lalam-pirene faefatra makany ata mazanga sy lalam-pirenena faharoa makany tomasina zany zao de hitatsika fa aiza ho aizy nareo tadidiko tsara mihitsy vo tamin'ny volana lasa teo niona tamin'ny bomba za ozy izy de mitena nareo mpitano filaminana hoe mba jereo ny reny mpamily reny fa aza de akanareo vola de mampatsiahana le teneniny zany hoe fantatry zareo zany le izy inona tsy andraisana fepetra mpamily fotsiny miteny zay tompoko rehefa mandaly eto amin'ny anina de gazety zay tompoko rehefa mandaly eto amin'ny anina de vola de soloa reo olona reo mahazava be de ataovy miasa ny anaty brao ndray de apetrao hoe le olona hafa ndray ka raha ohatra mbola miveriny zay foana tsy hitako hoe zay tsy anafoanana an'le izy fa raha ohatra ka misy zavatra izany no etaetan'ilay mpamily le am'le hoe le vola ambony apanga vola be zany raha ohatra raha sahatsika ny gazety zany ataotsika raha faravabetsiny ohatra ny gazety ataotsika eo amin'ny roa aly eo miakamiakatra ny vidin'ny gazety ohatra zany ianao hoe raha isika eo amin'ny roa aly ohatra le gazety fa ile vola le omiana ihany keo isaky misakana tsy latsaky ny ray alina ny anazy zany lefa fahazarana koa ve le izy le tsy maintsy mame fa le taratasy le hoentinareo ihany koa ve ry mpamily tsy ara-dalàna ny anivony coopérative sy tompona fiara ary rehefa ohatra hoe ara-dalàna ny taratasy rehetra mandeha avokoa ny jiro rehetra sy ny natoa imbo zany mandeha Antananarivo Toliary satria zay moa fitaranan'olona betsaka de efa ara-dalàna zany sa ve ianareo ve lay tsy manao visite teknika efa tonga de alefa fotsiny taratasy de aptio zay ve zay tsy aritra ihany zay tebokarony resahako zay hoe ny fanetanana any amin'ny faritry mena be iny dia misy moa zany reo nandeha nareo nge tsy maintsy zay foana nareo mandeha sur route fa ny mpitondra mandeha ainareo izy tsy andeha sur route an'iny tsy hitanio fa izy de mandeha fotsiny eny de mijery hoe tsara za lalana zany nefa le lalana tena mampiteny mampiantso an'Andriamanitra mba tsy lazana zavatra fa rizy mirahalahy de miarabanareo miarabanao Marjona lavalava zay resaka zay ary maromaro fantatritsika araka izany fa ianiko am'izany fomba fiasa izany moa tsika sy ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina miaraban'ny fenoasina ihany koa miaraban'ny Andoramanantsoa miarabantsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny valo amby valopolo teboka valo mpanaraka tsy tapaka ihany koa ny fandarana de honany fandehany miarabantsika rehetra teveny zay araba izay ho an'ny mpanaraka ny fandarana indrindra ho antsika atao anatin'ny efitrano ihany koa nisan'ny resaka ihany ko tena anisan'ny hoe nabe resaka moa zany raha marimarina kokoa teo zay resaka hoe tsy fandripahalemana etsekilan'izay ihany ko ny mpitandro ny filaminana manao inona tokoa moa izy reny eny anivon'ny fiarahamonina misy atsika eny mbola ao ve le anarana hoe mitandro ny filaminana sy lay andraikitra sy lay andraikitra yaro ny vahoaka yaro ny vahoaka sy ny fananany tandroka aro ny vozana so de mifamototra mantsy le izy ka so de nitandroka ny nanoto ny vodiny le izy fa tsy tandroka iaro ny vozana raha miresaka an'ireny zao tsika efa nampidiriny Marjona teo moa mahakasika an'ilay hoe fanapahan-dalana fanapahana mpamily eny an-dalambe eny marina hoe misy amin'izy reny eny hoe tsy navita araka ny tokony ho izy ilay fitsiriana ara-teknika de efa miomana zany ao anatina valopolopo kely anatina papier any anatina gazety any ary rehefa tsikarisika ihany koa rehefa ao anatina fotoana tsika moa zao efa niala atao anatin'ny fialatsasatra fa rehefa ao anatina fotoana anankiray ohatra hoe andro tsy fiasana mety hoe andro fety sy ny sala am'izany ny zavatra tsikaritra ane rehefa tsy mahavita atao hoe assurance ilay fiara de ny zavatra atao tonga de efa miomana avy hatrany amina vola majinidinika any anatin'ireny fitaovan'ireny reny atao tantaratasy maro samihafa ireny manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra zany fantatry ny mpamily zany fantatry ny mpitondra taxi be zany am'izao raha moa tsy eny amin'ny chauffeur itsony fantatry ny mpandeha ihany koa zany satria rehefa ao anatin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny eny atsika ka misy mpitandro ny filaminana manakany ny mpandeha indrindra no miteny voalohany hoe
miokely izy raha ngafa taraiky izay a zany hoe efa fantatry ny olo-pirenena tsirairay avy zany le fomba fiasa ny mpitandro ny filaminana ihany ko izay atao hoe mitsambika mikipy ihany ao anatin'izany toedra raha zany satria fantany eneny tsy mampety an'izany e endrika kolokolo ene zany e fa ataon'le izy ataon'le izy zay zany ve ilay atao hoe asa tseliky ny mpitandro filaminana eto amin'ny tanàna ary tsikaritro rehefa misy andray mandeha zay teo fito ambepolo hektara teo a teo amin'io garage io nisy kodiarandroa misakanandro ralaly izy ary rehefa voasakana de andrahona mihitsy hoe tsy omeny le izy de tsy maninona e aleo alaiko any amin'ny fangalana azy ny atao tantarany taratasiko izy izy ny fahazahon-dalako hoy ilay mpitondra an'ilay kodiarandroa tezitra ilay mpitandro ny filaminana inona ny nahatezitra azy ilay vola tsy niditra tany am-posy manahoana nefa ny fiveloman'ny mpitandro filaminana eto Madagasikara masehaka an'izay ve ilay enti-manana ilay karama valika tsembohana isaky ny farany volana ao anatin'izay sa hoe efa mitsinjo ihany ko ny atao hoe fisotrony ronono ve ao anatin'izany ihany ko satria tsy afenina ihany ko a fa ny zokiolona ihany ko eto amintsika de tena marary raha mpitaina zany ny any ivelany zany hoe mandeha misotro ronono zany ianao a de tena hoe fafinaretana satria de tena hoe iverina indray ianao a hiaraka hifantoka bebe kokoa amin'ny fitezanany zafikely mandeha mizaha tany zany hoe manao lavie zay zany le mitety an'izao tontolo zao hitantsika eto Madagasikara misy an'ireo vahiny maro samihafa reto tonga eto amintsika eto efa zokonjokony izy ireny eny hoe tsy misy atao e fa tena hoe vita tanteraka aloha zany ny fanompoana ny tanindrazana misotro ronono ao anatin'ny asa de lasa mba mitaty zay ampifaliana ny tena fa eto Madagasikara ianao anisan'ny tena hoe makarary any esoriko le hoe ianao mihitsy ny nangataka isotro ronono fa le tena ho resahany eto le be anisa de le hoe nalefa isotro ronono fa mafy ene zany alefa isotro ronono ianao manomboka eo zany ny adinao satria ray ilay vola amin'ny fisotrony ronono sady kely ny mbola zara raha azo ara-potoana netsikilany ihany ko ohatry ny any ivelany ihany zao ianao mahazo fetohana ianao ny ara-pahasalamana misy ihany ko ny filatsahana fidinana eo anatin'ny resaka hoe aba sy ny maro samihafa fa neto mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany ianao nefa ny fahavoazanao ianao efa tsy mandray karaha misy ambolana intsony ao anatin'izay mihitsy mantsy le hoe raha dian'izao izy a no mitsinjon'le fisotsondronono raha hitatsika eny mpisakana rehetrarehetra eny ka mbola barety etretsika mbola roviana zany le ananana anazy mbola roviana zany le fanangonana zany le asa ataony mbola roviana dian'izao izy de efa zatra lay tanana zatra mitsotra de isorana manokana général Ramakavelo Désiré fa tena mandefa mihitsy izy hoe tokony hovaina ozy izy ny teny filamatry ny tafika hoe hoan'ny fitondrana fa tsy hoan'ny tanindrazana fa very asina ozy izy io mihitsy le izy nalefana eo hoan'ny fa very asina ozy izy ny izay teny filamatra izay fa izay ozy izy raha nyteny tamin'izany de tena hoan'ny tanindrazana zany hoe itsika zany raha mametraka an'izay za eto reo za tena sadaikatra foana le miteny le hoe rehefa le manenjika le jola sy le totakely sy mpanao sitomahery reny zany zao tonga de mazava be mpitandro ny filaminana rehefa le eny an-dalambe hitatsikatsika mitondra kodiarandroa sy ny kodiarany efatra reny le mpandrindra ny fifamovozana rehefa le manotra aloha raha tena lazay nareo zany la inona ny fiantsonanareo inona le hoe de efa miteny zay inona zany le fiantsonanareo satria be de be loatra le fitaraina ny olona ao anatin'izay reny ve zany satria misy olona maneho hevitra mihitsy ny ato hoe karazana aba ve ozy izy sa etra disy zany vola miditra le posiny de maka le mivady aman-tsanany tsy tonga any an'le kory misy aliany an'le fohy be sany reny ohatran'ny fenoasina teo hoe tezitra lay mpitandro filaminana hoe aleo aloha kory amin'ny fohy be le zay mihitsy zany hoe am'ireo olon'ireo zany a tena ratsorona tena nareo raha nga tena misy nareo sy ny mpitondra
fiara fitateram-bahoaka mitovy manenjika versement tovinareo tena jerena mihitsy satria tena mahita aho a itsika rehetra eto tena mahita ny maraina teo zao mandalo eny mandroseza misy polisym-bohatra eo 5 fa tena vao mijanona fotsiny le fiara de fiara rehetrarehetra zay mandalo tonga de manatony ele tsisy papi tena mijanona mihitsy tsisy papi ajerenareo fa tonga de le ohatra mifampiaraba le mifanany iny de tonga de fahotanana le vola de lasanareo mivadika ary ambadika re de lasa le fiara zany hoe misy tokony fanaraha-maso zany re olona ao anatin'ireny ainareo tsara ny manjono an'ireny ho anareo lehibeany zay mampaniraka anazy ainareo tsara mametraka le izao mipakandrika satria mankony zareo rehefa le manenjika le dalona le misy ana de nono velapandrika nataonay de tratra tao anaty de manaova ihany koa nareo am'izay satria betsaka loatra raha le mpitondra am teny hoe iady am'kolokolotsika le izy natanatohatra nefa ny tena tsy mandeha mihitsy mba elana le izy ny raha vao miteny fotsiny mba enitsika ingely izy raha vao miteny le olona ao anatin'lay brao fiasana hoe mametra kely kolokolo zay fa raha manaraka n'le ara-dalàny isika jereo tsara ny ohatra le nanaovana le za zao te le lany daty le passeport de misy olona tena hoe manao an'izao de vita io raha manaraka n'le ara-dalàna ozy izy de fito ka hatrany 10 andro nareraka aza hoampybe a de raha manaraka zany raha misy an'le zao izy izy de tonga de vita eno eo ahoana tsara hoe zany za zany rehefa le nijery am'izay izy mijery an'le ao anatin'lay asa tsy izy vo tena tena haika etony tena mpanao gazety ozy izy io zany kahina moa zany ny moranao tsioniko le zavatra efa fantatroko ny zavatra tianao resana zany ao anatin'ireny raha jerentsika raha ohatra tena metraka ianareo mpitondra ny ady ny kolokolo ny voalohany ny ao anatin'ny fitandrona ny fahalemana ny fitsarana ny fampianarana reo raha vo ohatra mbola tsy voazava tsara momba ny fahasalamana raha vao tsy manam-bola eny de velomary tany odralanitra ary za io de tena miteny mihitsy makasitraka ministra fanabeazam-pirenena sy ministra mpiay anay ny serasera satria mahitsy le firesany hoe tsika ho no mitsikera be fahatany mitsikera oramato ministra mialatsiny kosany izahay tsy mitsikera ary zay tsy makahala olona fa mampatsiahy izay de ino tsara zavatra zay lazainay foana misy feo atsika ino tsara zavatra zay raha vao miteny anareo hoe natao fitaterana mba hoakanalana ny fitoana fifamovozana ny teleferika de fiara ronjato sy arivo no tsy ampiasaina tsony de tsy za zao zavatra misy eo fa fialam-bolon'ny olona satria miditra mpianatra tsisy mampiasa le izy de fialam-bolo zany le izy teo aloha teo de raha miteny an'izay ve zay de mitsikera fa le izy raha ohatra ka mitsikera mahatsara le zavatra ampandrosona ty fireneny ty mba raiso ny le hevitra e ary matonareo mamaly ainareo ka tena mieno mihitsy ary misy feo eny makatsitraka so zay tsy le manakihana be fahataly le tenenareo le hoe mba ohatran'izao ihany le zavatra zay misy hatramin'ny tompona orina dina moa nidorana tompona orinasa am'izany zay e manao fanadiadina ny vo miala eto zay de fa manao fanadiadina midiny eny akanja de lasy zay ny alina tontolo manaraka ny atotoerana sy ny raisam-pirenena de lasy zay misy olona le manana finiavana mandany crédit mihitsy ny miantso anay de manao an'le fanadiadina iny izahay inona moa zany manakihana be fahatany zay inona ny alako bika tsy hany mihitsy le olana de raha ohatra nareo ka hiteny an'le hoe io zao lalana vita de maninonareo mampiasa ka inona isoranareo aloha nahavita afaka ampiasa zany ny le adidy sy tamberina ndraikitra ataonareo amin'ny vahoaka e fa tsy eo akory ny de aza mandeha amin'io aiza koa misy an'izany e raha ohatra zao za zao tena namaky mihitsy ny ala totoly sy nijery ny reportage tao Amerika fa am'izao fotoana izao nakalaza izy ny nazaondry zareo anazy manokana io ny fiaramanidina arivo isa bo inona am'ireo de 250 ny ambony de a 380 eritrereantsika ny olona za zao fampandrosony ny armady rosa ray ny fiaramanidina tsika raha ny zao raha jerena raha ny zao tsika manana fiaramanidina fa tsy afaka tsy manana le fiaramanidina azo ampiasainy de io zavatra io zao za tena tsy ady hevitra satria zay le izy tsika reo zao jereo tsarany fa tsy maintsy mahazo fakatoavana jereo ty za maro jona no miteny
tsy maintsy mahazo fankataovana io kianja bary io jere tsarany de anaovana fety be io le fahazahoana le fankatoavana satria zay zany no nytenenindry zareo hoe efa le taratasy rehetrarehetra satria zany miditra aloha eo amin'ny confédération africaine football zareo mitsitrika an'io avao Maroc reo manam-pahaizany reo makaty Madagasikara de mijery an'io ifandimina zao faneniny am'ty zany tonga de hoe mahazo fankatoavana io rehefa avy eo am'izay io de mbola manao tatitra ihany koa tsy hoe vita eo de hoe tonga de zao fa tsy maintsy mbola mahazo fankatoavana ihany koa FIFA mbola midina eo ihany koa ry zareo mijery azy io izany io ao anatin'izay ny zavatra zay asa tokony ataonareo raha nga de atovy zay ingy le asanareo fa tsy misy nanery mihitsy ny manaova an'izao fa zaho a manana eritreritra foany raha nanana an'io tsika na vita kianja roa io ny tafo tena io mitiany ohatran'io ihany zany fa misy am'ilay vola lany am'le vola lany le fito amin'ny fitopolo tapitrisa dollara satria ny olona 30 tapitrisa dollara miaraka amin'ny tafo tsy lena homologation mahazo fankataova tsy lena ny olona ao tsy mahay ny andro ny olona ao azo ilalovana tsara ara-dalàna inona tsy nanao za zany tam'izay tena fantatry radio elandro nirina mihitsy zay fa zay mihitsy ho fantaniko tamin'izy anitatra an'io hoe saleo ve tsika inona ny tsara ho a le manana le kianja iray ilalovana ve sa manana le faharoa ilalovana de fa ahoana zany tena azavaiko hoe raha manana anankiray tsika io atsaraina fa tsy ohatran'io fotsiny fa hoe atsaraina ohatran'io zany de ohatra misy tafo de manao anankiray vaovao mihitsy de manana kianja zany hoe afaka mandray zany tsika lalo mitovy ohatra hoe sady raisiny eo amin'ny kianja be amin'ny masiny io ohatra hoe ataotsika ny votivorona ndray mitafo ihany keo ohatra zay resako zay afaka mandray zany tsika zao zany zao je reatsika reny nanao tany Maroc tsika ny alina reny vola reny tady mazava tsara fa vola tokony hiditra ao anatin'ny fédération malagasy football fa lasan'ny olona alina izy satria tsika zao napetrana an'iny satria lalao verina iny lalao mandroso izay le ataotsika tany centre africaine diny lalao miverina izany hoe reny le fampidonana ny raharaha ny niveau fédération kitapom-bola ny zareo miditry reny ao anatin'le fampandehanana reny mpilalao reny izany hoe raha resahantsika zany ny resaka le am'le hoe ramatoa ministra anankiroa le ny tena le manakiana be vatany tsia diso ianareo afaka ataonareo tsara mihitsy na tonga tampiko ohatran'ny fiaviany jesosy eternareo de ataonao ny fanadiadiana de miresaka etsika am'izany zavatra resahanareo zany fa izay de mahita ny zavatra zay tenenin'ny olona zay tena marina de io zao efa mandeha mitsitapitapy aloha ny mivantana any faritry mena be de raha hitantara men'le olona ny izy miralahy rehefa le mahafalifaly anazy de faly izy mitehaka fa rehefa voatrindrona izy ao anatin'le izy de lasa lazay fa manakiana zay ngeny tsy itovizany hevitra am'lay lazay fampanohatra tsy mitovy hevitra ianareo fa tsy izy tsy mpanohatra de ao anatin'izay sosikevitra ny azy mety aminareo de ataovy le izy anie rehefa taterahany ao anatin'lay izy raha ohatra nareo anao de manaova vaovao mihitsy ohatran'ny olona nataonareo vaovao hoe miaingo eo tarata volonondro paratonga toma zany ne zao lalam-bavao fa tsy hoe le lalany efa vita teo ihany no mbola atevenina sy atsaraina ohatrany tsy nanao ihany nareo fa manaova mihitsy vaovao ohatrany de rehefa manao an'le vaovao de manomboka any am'le izy mihitsy mametraka vato fototra de mifarana any an'izay tokony hifaranany ohatra tsika zao manao fandarina ty manomboka amin'ny folo de mitapitra amin'ny 12 io fa zay tsy te mihitsy ny ty manomboka amin'ny folo de amin'ny 12 alina voataperina tsisy ezako raha tsinona misy fepetra foana zany misy fandarana sy misy tetikasa hoe zao lamina petraka ao anatin'ilay izy ary esory eo anatin'ny sihatra ohatra tsika vahoaka ray manontolo sy nareo mpitondra za tena miteny mihitsy ny esory le hoe tetikasan'ny filoha fa tetikasan'ny fitondrana ho amin'ny famalinany alasairana ao ny vahoaka io zay andraikitra na miatrahana anazy teo fa le izy rehefa mipetraka ianao de mahita le soratra be de ery ambony ery tetikasan'ny filoha ahoana raha ohatra ka izy le nytena ohatran'le village hoe volanay mivady madiodio de zay zany anazy nefa izy ny tsy ny tena le tetikasan'ny filoha za zao ny tena tetikasan'ny filoha hatramin'ny le camion mangamanga don tamin'ny Japon tamin'ny fanjakana japonais ny le nanao opération fako teto Tananarivo nasina soratra ihany koa reny hoe projet présidentiel hoe anaraka fainga aloha